Ampifaliana indray ry mpanatrik'ajaina no hiara-pako anareo amin'ity andro faharoa ny famelabelahana ratsoratra masina izay rahantsika eto amin'ity fahitalavitra ity. Toy ny omaly ihany dia mialohan'izay famelabelahana ratsoratra masina izay dia andeha isika andinika aloha hevitra ara-pahasalamana anankiray. Araka ny efa niresantsika omaly moa dia ny resaka isika ny tapany voalohany ny amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina, ary androany kosa isika dia hijery ny tapany faharoa. Raha tsy ahifintsika kely ny zavatra nojerentsika omaly dia ny fiankinan-doha dia aretina izy io, aretina mahazo ny saina sy ny ati-doha, ary amin'ny maharetina azy dia tsy maintsy tsaboana. Ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina dia voafaritra raha toa ka misy olona anankiray tsy afaka mifehy ny fampiasany ny zava-mahadomelina anankiray na dia efa tonga eo amin'ny fiainany aza ny voka-dratsy izay aterak'izany. Ary eo ihany koa ilay noresahantsika hoe croevine izay filana diso tafahoatra teraka sy tsapany anatin'ilay marary ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina, ary tsy afaka toerana ka ino no mitarika azy avy eo angalatra hivarotra fananana satria mitady ilay zava-mahadomelina, mitaky ilay zava-mahadomelina ny vatany. Andeha isika hiditra amin'ny tapany faharoa androany ka mialoha ny hidirantsika amin'izay dia hiaraka hanondroka ny lohantsika isika fa hivavaka. Rainay izay tsara sy masina indrindra any an-danitro, indreto indray izahay ankehitriny fa vonona ny handray ny torohevitra ara-pahasalamana avy aminao mikasika ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Koa meteza ianao Ray Malalo hanokatra ny fon'ny mpiaino tsirairay avy ahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra tsara rehefa mifarana izao famelabelahana ny lohahevitra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Omaly isika dia nijery tamin'ny tapany voalohany ireo antony mahatonga ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Misy lafiny anankitelo izy ireo. Raha fitinina dia ao ilay toetra manokana izay mety hananan'ilay olona mora harefo amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Mety ho aretina ihany koa izany na tranga izay mampalahelo tonga eo amin'ny fiainan'ilay olona. Eo ihany koa ny lafiny ara-piarahamonina, ny fanelikiliana, ny fahantrana, ary ny fahatelo farany dia ilay miankina amin'ilay zava-mahadomelina mihitsy no mahamora na tsy hahatongavan'ilay fiankinan-doha amin'ny olona anankiray. Androany kosa isika dia hijery hoe ahoana no dingana hahatongavan'ny fiankinan-doha, hahatongavan'ilay aretina eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Dia andeha isika hiaraka hamaky sy hanaraka izany ireo dingana ireto izay hitantsika amin'ilay solaitra izay tazantsika rehetra avy any an-trano. Ny dingana voalohany izany dia ny dingan'ny fanandramana, tia handrakandrana, izay ilay efa niresantsika omaly, ilay toetra manokana hananan'ny olona mora lava ao anatin'ny fiankinan-doha dia toetran'ny olona tia manandran-kandrana. Dia mitady fahatsapana vaovao. Tamin'izany sotro an'ilay toaka kosa tena nahazo aina be falifaly mba nahavita resaka amin'olona mitady fahatsapana vaovao. Ary io fanandramana, dingan'ny fanandramana io dia aoka ho tsaroantsika fa safidy izy io, safidy izay ataon'ny tsirairay avy kanefa safidy izay mampidi-doza satria safidy mitarika ho any amin'ny aretina izany. Ny dingana manaraka dia ny fampiasana mahalana. Tsy indraindray rehefa miaraka amin'ny namako dia amin'izay fotoana izay no mifokafoka moly eny, na rehefa misy fivorim-pianakaviana izay fifampiara-panatratra ny taona isa-taona ihany izany dia miaraka amin'ilay kozainay dia amin'izay ihany angeza ary dokotera mba manandrana mitsindrona an'ilay roro kely na mitsetsitra kely an'ilay cocaïne, fa tsy isan'andro mitady an'io. Fa tsy indraindray ihany, ary amin'io fotoana tsy indraindray io dia mazava ho azy fa misy fotoana mahafinaritra, misy fotoana mahasambatra dia mba hampitomboana an'ilay filinina ary dokotera dia mampiasa ako. Tsy tapitra eo anefa izay
Fa avy eo amin'ny fampiasana mahalana ny olona anankiray dia matetika miditra amin'ilay fampiasana be loatra sy miopefy. Indray izany efa tsy voafetra ny fotoana intsony. Na fety io na tsy fety io na alahady io na tsy alahady io dia misotro toaka. Na zoma ny andro na hariva. Sasany aza moa vao mifoha maraina dia efa toaka ny tadiaviny. Efa tsy voafehy intsony izany ilay fampiasana an'ilay zava-mahadomelina dia tonga amin'ilay atao hoe usage abusif. Ary rehefa tonga eo amin'izay sehatra izay, eo amin'izay dingana izay dia tonga ilay fiankinan-doha. Ahoana ny ahafantarana hoe miankin-doha tanteraka amina zava-mahadomelina ny olona anankiray dia miverina amin'ilay famaritantsika efa manomboka mitranga eo amin'ny fiainany ireo voka-dratsy rehetra. Mety hoe misaraka amin'ny vadiny izy mety hoe very asa izy na ilikiliky ny fianakaviany izy efa niroasany ray-tapo aminy tapitra namidy ny fanaka tao an-trano mety efa nangalatra nandeha nanendaka mihitsy izy satria mila an'ilay dozy. Efa fantany hoe izay zavatra rehetra izay efa mikorotana tanteraka ambony ambany ny fiainany kanefa dia mbola miroso amin'ny fandraisana ilay zava-mahadomelina ihany izy. Andeha hijery horonan-tsary isika anankiray izay mampiseho izay dinga ny fiankinan-doha atongavana eo amin'izay fiankinan-doha izay dia ho an'izay sanatria efa tratran'izany aretin'izany ary eritreretina fa maro izany dia azo ny an-tsainy hoe ohatr'izao ilay nahalavo ahy. Ho an'ireo izay mbola tsy tafalatsaka ao anatin'izany kosa dia ahafahana misaintsaina sy mieritreritra ny amin'ny fitandremana izay tokony ataony. Ohatrany mahita zavatra mahaliana anankiray izy zava-mahadomelina izany ny zavatra mavomavo iny. Fahitantsika fa ny safidy izy ny tsy hanandrana fa ny tohizany lalana. Dia teto izy nahita fandroany inona ary no andeha ataony. Ohatr'izao mihitsy izany ny fiainantsika andavanandro eny amin'izay toerana rehetra misy antsika dia mety ahita zava-mahadomelina isika. Dia tonga izany izao ilay te hanandran-kandrana fa tsy hainy mampiasa azy dia nefa ny safidy ihany izy ny hampiasa ilay zava-mahadomelina. Dia hitantsika fa miova ny lokon'ny tontolo misy azy, ohatrany maniditsidina, ohatrany sambatsambatra. Kanefa avy eo tafaverina ambany ihany. Dia matsiaro izy hoe inona ilay zavatra nitondra fahasambarana ho ato eo. Dia nitodika tany aoriana kanjo nahita indray dia ahoana? Nandeha indray ny safidy ratsy manaraka nandray ilay zava-mahadomelina. Dia tahaka an'ilay teo ihany tonga ilay fitadiavana fahasambarana, fahafinaretana avy amin'ilay zava-mahadomelina. Kanefa rehefa nilatsaka avy ihany izy dia hitantsika fa tsy tamin'ny tongony intsony ary ny vatany aza dia feno tsilo. Nanomboka mizatra amin'izay ity namatsiaka ity dia lasa mihazakazaka mitady. Iny izany ilay kroevina iny, ilay filana diso tafahoatra ny anaty any tsapa sy re ary tsy azo toerina. Nanidina ihany izy fa hitantsika fa vetivety dia tafalatsaka ary naratra. Hitany tsara hoe maratra izy misy fiantraikany amin'ny fiainan'ilay izy fa tsy rara iny fa vao maika izy mihazakazaka mitady. Dia mandeha hatrany mitady hatrany mafy ny fiantraikan'ilay izy amin'ny vatany sy ny fiainany fa efa tsy rarahany intsony. Izay ilay atao hoe fiankinan-doha. Dia isaky ny mahita izy dia mihinana. Ary eto aza dia efa tena fotoana fohy sisa ilay fahasambarana tsapany. Fa ilay voka-dratsy no tena manafesatra azy. Kanefa hitantsika eto fa mbola mihazakazaka hatrany izy mitady ilay zava-mahadomelina.
Ary ny hafarany dia tsy mahatsapa fahasambarana intsony izy. Maizina tanteraka ny fiainany efa potika tanteraka ny fiainany amin'io fotoana io. Dia na dia potika tanteraka aza ny fiainany dia mbola mitady ihany izy. Izay ny atao hoe fiankinan-doha. Aretina izay tsy maintsy tsaboana sy tsy maintsy sitranina. Ny hafarany dia reraka tanteraka ity vorona namantsika ity. Ary tapitra hatreo ny fiainany satria trotraka dia trotraka izy mandeha ao anatin'ny fahamaizina tanteraka kanefa tsy afaka intsony amin'ilay zava-mahadomely. Amin'ity androany ity dia manasa antsika mpihaino sy mpanatrika indray aho, hanao safidy tsara. Ny ten'Andriamanitra ho antsika dia mampatsiahy antsika fa tempolo ny fanahy masina isika, ka izay zavatra manome voninahitra an'Andriamanitra ihany no tokony ataontsika. Korintiana 1:9-7 manao hoe: ahoana ary? Ho tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolo ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompo ny tenanareo ianareo. Raha pitso tahaka izao dia ho tohizantsika indray ny fizarana manaraka mikasika izay fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina izay. Ka raha mahaliana antsika izany dia manasa antsika tsirairay ho avy amin'ny fotoana raha pitso tahaka izao hanatrika izany. Andeha isika hiaraka hanondroka ny lohantsika fa hivavaka. Misaotra indrindra Ray Malalo fa mbola tianao izahay ka nampianarinao ary nampahafantarinao ny voka-dratsy ny safidy ratsy izay mety ataonay amin'ny fampiasana zava-mahadomelina. Mino izahay Tompo fa hoarovinao tanteraka amin'izany ireo tanoranay, ary mino ihany koa izahay fa ny tananao dia mitsotra hanampy anay. Aoka ho ao an-tsain'ny tsirairay avy mandrakariva fa tempolo ny fanahinao masina izahay, ka tsy manan-tsafidy ny amin'izay tokony ataonay fa dia ny sitraponao irery ihany no tokony arahanay amin'ny fampiasana ny vatanay. Dia misaotra indrindra Ray Malalo fa mihaino vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.